fa mivahiny atokantrano indray a ny fandarina zosandraikitry ny olom-pirenena amin'ity alahady ariva ity. Araka ny resantsika tamin'ny herinandro a ny loha hevitrisika androany dia mahakasika ny ankizy sy fitateram-bahoaka, izany hoe inona ny zon'ny ankizy rehefa mampiasa ny fitateram-bahoaka izy na ny bus sy ny taxi be ho isika. Androany zany ankizy dia mahakasika anao no resahana dia misintona kely ny fifatohanareo fa tsara fantatrareo ry zaza malagasy rehetra fa manana zo ianao ary ny zonao dia tokony arovany firenena misy anao rehefa mandray bus ianao na mandray taxi be. Ho anao ray mandray ihany koa raha efa fantatrao dia ampatsirivina anao ary raha mbola tsy fantatrao dia tsara ho fantatrao androany fa ireo zanantsika ireo dia tena arovana lalàna ny zon'izy ireo rehefa mandeha bus izy ireo na rehefa mandeha taxi be. Izany hoe ao anaty tontolo fitateram-bahoaka dia tena misy lalàna mihitsy mamaritra fa tokony arovana ny zoan'ny zanantsika. Izany lalàna izany dia ny lalàna 7 tsipika 8 tamin'ny 20 aogositra 7. Io lalàna io dia tena mamaritra ny zo fototra ananan'ny zaza malagasy na ny ankizy malagasy. Hosokajiako telo miavaka tsara ny ambangovango izany lalàna izany. Ny voalohany dia ny manana zo ny zaza malagasy rehetra, ny ankizy malagasy rehetra anana fiainana feno filaminana ara-tsaina. Ny faharoa dia ny ananan'ny zaza malagasy, ny ankizy malagasy rehetra fiainana feno famindrehana. Ary ny fahatelo dia ny misy ny fepetra tokony ho raisina ary tokony ampiarina raha toka tandindondoza ny fiainan'ny ankizy iray na ny zaza anankiray. Tsara fantatritsika ray aman-dreny ny tokantrano izay. Ny antony nahatonga ny fandarana zosandraikitry ny olom-pirenena niompiana manokana tamin'ny fitateram-bahoaka satria tena aman'arivony ny zaza malagasy, ny ankizy malagasy no mandray sy mandeha bus na mandeha taxi be ho isika indrindra rehefa mamonjy ny fianarana na ny sekoly ianarana. Ny zava-misy nefa mitranginy amin'ny tontolon'ny fitateram-bahoaka dia tena fanohitra tanteraka amin'ny ambarana lalàna, amin'ny iarovana ny zon'ny ankizy sy iarovana ny ainy ao anatin'izany fandraisana ny bus na ny taxi be izany. Efa hitantsika mitranga mampalahelo voatsihely teo amin'ny le bus Sodiato ary tsy teo ihany fa efa maromaro ny loza miatraiky amin'ny ankizy ny ratraratra fahatany famoizana aina fahatany no tsy fiarovana izay zoan'izay nefa misy andraikitra azo raisina tsara, misy zavatra azo tanantsika olom-pirenena atao tsara iarovana n'izy ireo ao anatin'izany fampiasana ny fitateram-bahoaka izany. Inona ilay zava-miso tsika? Zava-miso ohatra raha raisika eo amin'ilay hoe raisika tamin'ny voalohany hoe tokony hanana filaminana-tsaina sy tokony arovana ara-batitra ny ankizy raha iny amin'ny fampiasana ny fitateram-bahoaka izao ohatra tsy milamina ny sain'ny ankizy rehefa andray an'izany bus izany izy na taxi be satria taitaina izy hoe ho tafatsofoka n'ity bus iray ity hoe sa tsy ho tafatsofoka indray ho voaray ato anatin'ity bus ity sa tsy ho voaray afika vao ho tonga ny an-trano. Misy zavatra marobe mikorotana ao an-tsainan'ny zanantsika reny tena tsara ho fantatritsika eo ampandraisana fitateram-bahoaka fa lasa somary fahazaran-dratsy dia lasa kolontsaina ohatra hoe tsy maninona fa ara-dalàna tsara raha misisika bus ny zaza anankiray raha ohatra ka misisika tsy miady bus miaraka amin'ny matanjaka tsy ny olon-dehibe ny zaza na ankizy anankiray. Ny fisisiana ny bus nefa dia efa tsy fiainana miendrika sahady araka ny nambarana lalàna ho an'ny zaza na ho an'ny ankizy. Tsy miendrika ho anazy satria marefo izy araka ny ambarana lalàna. Io lalàna nambarantsika lalàna 7 tsipika 8 dia mamaritra hoe latsaky ny 20 taona ny atao hoe ankizy ary sokajina ho marefo ny antsoina hoe ankizy satria amin'ny ankizy an'izay fantatritsika tsy mbola feno ny traikefa
sy ny fahaiza-manaoany oentiny miatrika ny fiainana sy ny loza metietraiky aminy eny amin'ny fiarahamonina ka zay mahatonga n'le zo tsy mahatonga n'le lalàna mametraka hoe tokony arovana izy oranana n'le fiainana fely fanadrehana amin'ny fahatelo indray dia hoe le fiainana tandidindoza tadidio fa nazafazarina le zao dia adinontsika fa rehefa tena hitanao eny atoerana eny amin'ny fiantsonana dia tena mampalahelo sy mampatahotra ny iainany zanantsika rehefa mandray bus sy mandray taxi be izy ireo le fisisiana efa voalazako teny aloha fa ny faharoa dia le hoe miakatra ny bus izy ireo nefa ny bus na taxi be tsy mijanona tsara fa mbola mandeha na midina ny bus izy ireo na midina ny taxi be nefa ny fiara mbola tsy mijanona tsara zany zao dia tena tandindondoza mihitsy ary ao anaty le fisisiana hitantsika rehefa tena eny amin'ny fiantsonantsika veriko foana satria mila mahita ianao mila miaina mipetraka amin'ny toerana ny ankizy dia mahatsapa tsara mihitsy fa ankizy kely fampisisika amin'ny olondehibe fampisisika amin'ny olona matanjaka fietsika kely tsy voahevitra fotsiny dia mampienjera azy dia mety ho voarosy izy na izy ho voarosyn'ny olona misisika bus na izy ho voarosy taxi be tsy azo ekeny ny tranga toy izany satria tandidondoza reny ankizy mandray fitateram-bahoaka reny ary mifanohitra tanteraka amin'ny lalàna ka tsy maintsy misy fepetra tokony ho raisina ary tsy maintsy raisina satria ny lalàna no mandity an'izany ao anatin'izay lohahevitra no raisina izay dia ny ankizy mampiasa ny fitateram-bahoaka dia miada ny fandaharana tena miada ny fandaharana mba hisy miasa miatraika asa atao faran'izay angany amerenana ny fiadina sy famerenana ny zoany ankizy izay ao anatin'ny fampiasana ny fitateram-bahoaka satria tena tsy rariny loatra everitsika mety ho maivamaivana mety ho tsisy dikany fa mampatonga sainanao ny fandaharana androany fa zava-doza ny iaina ny ankizy ao anatin'ny fampiasana ny fitateram-bahoaka eto amin'ny firenentsika ka zay ny antoko-pisy ny fandaharana inona le asa ho ataontsika mainky ao anatin'ny fotoana fohy ary inona le asa atao lavitrezaka fa tsy maintsy atao ary tsy maintsy izy akiny tsy fiantraikany eny amin'ny fiarahamonina ka amin'ny herin'ny alahady toy izao dia izay indray no resantsika inona le andraikitra raisika anaty fotoana fohy ary mainky ny tsy maintsy amerenana azy ho an'ny zon'ny ankizy ho fiarovana ny ankizy ho fiarovana ny zanantsika mampiasa ny taxi be na ny bus dia inona le asa lavitrezaka dia ho resantsika amin'ny ary ihany koa hoe iza daholo le tompony andraikitra izay natsoa ny fandaharana zo sy andraikitry ny olom-pirenena hifanometanana sy hiara-iombinantoka mba anatratrarana ny tanjon'ilay lohahevitra anatratrarana le hoe zoan'ny ankizy ao anatin'ny fampiasana ny fitateram-bahoaka ety am-pamaranana dia mamerina foana ny fandaharana zosandraikitry ny olom-pirenena fa tsy adiny zosandraikitry ny olom-pirenena rery ihany na izahay miara-manatotosana ity fandaharana ity ny lohahevitra izay raisika izay zavatra totosaintsika eto fa tombotsoa iombonana ka manentana anao andao ny fisainantsika ny herintsika sy izay tanjaka ananantsika dia hiadivantsika miady tsara satria izay mihitsiny koa ny fanana mironana an'ity fandaharana ity hifanometanantsika hifanolontsaina dia raha misy hevitra afaka anampianao ny fandaharana na fantatra fa mety mahasoa ao anatin'izany lohahevitra izany dia misy mipetsy ny zo sy andraikitry ny olom-pirenena misy ihany koa ny antsotaribia ahafahantsika miresaka dia ny 034 249 izay indray raha fandaharantsika androany dia mirarisoa anao any tokantrano mirarisoa ho any ankizy ny zaza malagasy rehetra manao velomana amin'indray